Filomary Karavalomanana naseho ny mponina Antsirabe ny fitiavany azy. Mpianatra Katso va ao ny olana ary fanjakana. Mpiasa droit privé ao amin'ny stat manambana ny grève raha tsy mivaly ny fitakiana. Tompoko klasy sy tompoko vavy mankasitraka anao manaraka tsy tapaka ny fahitalavitra MBS miarabanao. Tonga soa indray ato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao manasanao mpanajana sy ampitiavana ary anaraka izany hatramin'ny farany. Ny azo ny lalana nakao amin'ny renivohitry ny faritry vakina karatra vetrany ny Filomary Karavalomanana rehefa tsy nomena lalana hiditra tao Soavinandriana tsy napozy ny mponina atao amin'ny faritra io ny fahatongava ny Filomary Karavalomanana saingy nasehon'izy ireo ny fitiavany azy azirymainy menjanary sy manofo Randria Malala. Toy izao no fiandrasan'ireo vahoaka any Filomary Karavalomanana amin'ny toerana izay lalovany. Raha nolaviny ramatoa lehibe ny distrika ao Soavinandriana sy ny fanjakana malagasy ny fangatahana izay nataony Antokotima tamin'ny sabotsy lasa teo anao etsika fivoriana ara-politika dia tonga dia nitododo any amin'ny faritra vakina karatra ny tenany. Toy izao mantsy no fiandrasan'ireo mpitandron'ny filaminana any Filomary Karavalomanana mba tsy hiditra tao Soavinandriana tamin'ny alahady lasa teo rehefa nirava ny fitaom-pivavahana izay natrehany tany Andodony. Tsy napoizy ny vahoaka tao vakina karatra kory ity fandalovan'ny Filomary Karavalomanana tao Antsirabe ity. Nandalo tao amin'ny tsenany Bity Sivinany Karena ny Filomary Karavalomanana tsy azo nosakanana ireo vahoaka nanaraka azy tamin'ireo toerana izay nolalovany. Antsoantso ny iverenany eo amin'ny fitondrana ny firenena indray sy ny fitantaran'ny vahoaka ny manahirana azy ireo. Talon'olona zany mihazana tsara tamin'ny fambolena indrindra fiompiana hitanao zany manko wala manko am'zao zany ny olona tena latsaka kateriana be mihitsy zany zao zay afaty zany zany mamerina ny fiainam-bahoaka sy ny natao zao raha ohatra hoe mandeha manitsina ohatra hoe ho any amin'ny Antovazy taloha dia amin'ny enina Amerika ambin'ny folo alina mialy eto taloha mandeha hoe ho any amin'ny Antovazy ny adalana am'izao anefa any ambanivohitra zany tena tsy milamina mihitsy taloha ny fandriampahalemana ny fambolena ny fiompiana nandeha ary misy fanampiana. Zao ny any ambanivohitra tena tsy milamina mihitsy isan'andro ianao matory eny an-tsaha maninona zany hafa ihany tamin'ny androny data. Hafa ihany tamin'ny androny data. Napozinareo hoe ho avy eto izy? Tsy napozinay. Tsy napozinay dia efa avy zay tonga eto ny tsirasona lenay tena hitanazy. Alea mbotaiazy. Tena hafa mihitsy hitako fo mahita anazy. Toeran'ny fambolena sy ny fiompiana raha teo Antsirabe ka mahatsapa ny mponina fa io ihany no vahaolana ho azy ireo sy afaka mba hiainy ny fitarainany. Amin'ny maray aman-dreny ny vahoaka malagasy azy dia vonany hiaino ireto vahoaka ireto ny Filomary Karavalomanana ka nitady toerana ahafahana mifampiresaka amin'izy ireo. No mafisy ny Filomary Karavalomanana atranjy nandritra ny fampiresahany tamin'ireto vahoaka ireto fa betsaka ny zavatra mila fanarenana eto amin'ny firenentsika indrindra fa ny fanajana ny soatoavina maha malagasy izay hita fa very tanteraka ankehitriny. Ny tazana dia afaliana tanteraka ny animponina tao vangina karatra nahita sy nandrefa nandalo ilay vahaolana ho azy ireo ary rehefa antsoantso nataon'izy ireo raha teo izany. Mbola hiverina eto aho ary tafa aminareo indray hoy ny Filomary Karavalomanana. Fa taorian'ny fanompom-pivavahana izay natrehan'ny Filomary Karavalomanana tao amin'ny faritra Soavinandriana iny ny farany nandro teo dia nitafa tamin'ireo mponina tao amin'ny fokotany sy adondona ny tenany. No mafisin'ny Filomary Karavalomanana nandritra izany fa ananany raha ny vahaolana ho an'ny tontolo ambanivohitra azirymainy menjanary sy manofo Randria Malala trany. Toy izao no fitsenana nataon'ny solotenan'ny mponina avy ao amin'ny komina Dondona distrikan'ny Soavinandriana any Filomary Karavalomanana rehefa iazo an'io tanàna io ity ray aman-dreniny malagasy ity ny alahady lasa teo. Lalantany no izorany vovoka be toy izao ity lalana ity izay mirefy 12 kilometatra saingy dia izao tsy nahasakana ny vahoaka tao Dondona sy ny Filomary Karavalomanana tsy iona nefa izany.
Ny fitsidiana nataon'ny filomarika Ravalomanana izao izay ny fanandrify indrindra tamin'ny fanamariana ny jobily volafotsy ny fiangonana FJKM sy nodapartany any an-toerany ka nanasan'ny fiangonana azy hiatrika izany. Taorian'ny fanompom-pivavahana izay natrehany filomarika Ravalomanana io dia toy izao ny zavaniseho teo an-tsena izay no lalovany. Naseho ny filomarika Ravalomanana fa ray aman-dren'ny malagasy rehetra izy ka nahafantatra ny marary azy ireo. Avy hatrany dia raikitra ny antsoantso sy ny fizarana sakafo masaka. Hitako ny fahoriana mahazo ny vahoaka ety ary manana vahaolana amin'izany aho hoy ny filomarika Ravalomanana. Tena sahirana ny olona. Hita ny mampiavaka ny olona ty. Tena misy elanelany be ny olona manana sy ny olona tsy manana. Ary indrindrindrindra tena loza. 40 kilometra miala amin'ny route goudronné makany Faratsio iny. 40 kilometra fa lalana zany. Lalana zany. Izahantsika indray ny anamboarana ny lalana. Tsy maintsy amboarina ny lalana. Tsisy fahampantroana valy letra tsisy vita ny lalana. Ny hita na dia ezaina somparana sy sakanana ary anaparam-pahefana ataon'ny fitorana ankehitriny aza ny filomarika Ravalomanana dia tsy hafafa velively ny fitiavany vahoaka malagasy azy izany. Tsaroy malagasy ny soavitany teto amin'ny firenena ary mitamberina ao an-tsainy maro izany ankehitriny. Dia inona natao reto zao aloha? Zay foana itaty fa tsy tena nino. Jerena fotsiny satria tsy vola ny vola fihinana natao. Faorena vahoaka betsaka. Miraikitra ao an-tsainy maro ny fomba ny tantanany ny fiainam-bahoaka. Izy no filoham-pirenena mahatsapa ny marary vahoaka satria fiara no andehanany. Eny fa namitsidika ny toerana faran'izay lazaina fa lavitra andrina aza ka mahita ny fiainan'ny vahoaka eny fotony sy ny olana maro atrehan'ny vahoaka eny ambanivohitra. Eo amin'ny pejy raharaham-pirenena kosa indray nivory androany solombavam-bahoaka namolavola ny tetiandro mpivorian'izy ireo ho amin'ity herinandro vaovao ity afantara fa tsy mbola ao anatin'ny tapabolana ho avy no andiniana ireo volavolan-dalàna mahabe resaka eto amin'ny firenena ka anisan'izany ilay resaka ITZ Asin'Andriamanala sy Toky Ramarla. Tsy mbola hodiniandra solombavam-bahoaka ao anatin'ny tapabolana ho avy ilay lalàna mahabe resaka eto Madagasikara momba ny ITG na ny lalàna fampitsarana voaka ara-tsitrapo. Raha tsy ahifina dia ny solombavam-bahoaka Masoko Lamali no topikevitra amin'ity volavolan-dalàna ity. Mahakasika an'iny ITG iny dia fahadievitra be ny tao anivon'ny conférence des présidents fa mbola tsy tafiditra aloha ato anatin'ny lahadinika amin'ny tapabolana ho avy. Misy moa zany ny observation natao hoe fandiniana moa sa fanamariana avy any amin'ny gouvernemanta dia zay ny mbola andrasana fa nanambarany teo anivon'ny solitenan'ny gouvernemanta zay tonga niarany vory taminay fa rapiditra zany niditra anatin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta mahakasika an'iny dia efa azo ambara ihany hoe ampidirina ao anaty lahadinika zany aorinany afaka tapabolana eo zany mandritra n'ity session ity. Na izany tsy zany dia maro ireo tolo-dalàna no hodiniandreo solombavam-bahoaka ao anatin'ny tapabolana ho avy araka ny voarakitra ao anatin'ny tetiandro mpivorian'izy ireo. Tolo-dalàna ny betsaka ato misy ny volavolan-dalàna priorité M2 mahakasika ny fitaritana herinaratra Van Tomasina makaty Antananarivo izay nametrapetrahan'ireo solitena avy amin'ny mpanatateraka. Tsy nisy tonga moa izy tamin'ny fotoana faran'ny fanomezana nefa tafiditra ilay izy tamin'ity herinandro vaovao avy ity dia zay anisany anankiray hodiniana ihany koa izay nivatsiny ny vondrona Banque Européenne d'Investissement. Manarak'izay ihany koa misy ny resaka agrégation agricole anisan'ny zatra hodiniana fa ny anisan'ny zava-dehibe anankiray ihany koa dia ny fananganana commission d'enquête parlementaire mahakasika ny fiakatry ny na hoe ny flambé ny vidin'ny ireo entana ilaina andavanandro na ny PPN sy ny fiakatry ny matériaux de construction. Zay koa zany anisany anankiray hoatsangana mandritra izao herinandro vaovao avy izao. Raha momba ilay volavolan-dalàna ITG na ny lalàna mahame alalana ampitsahatra voaka ara-tsitrapo dia mbola miteraka resabe eny anivon'ny fiarahamonina ary tsy maintsy mbola hiteraka resabe eny anivon'ny anteny mera rotonta ihany koa. Maro mantsy no mankasitraka ity fanalan-jaza ity ary maro ihany koa no mitsipaka izany.
fa masolomam-bahoaka lany tamin'ny anarany antokotiko Madagasikara ny solomam-bahoaka fihitra lamjafimbololona moa dia naneho ny heviny izy afa-tsirariny ireny fanakatsakanana ny familoma-masina antokotima tany asoavinandrina ireny nambarany kosa nefa fa avadiky ny antokotima hoery lehibe entina androsoana ireny sakana maro isan-karazany ireny fanampanazavana. Vao maika voarisaka ny antokotiko Madagasikara sy ny mpanohatra voarisaka foana ny vovonana tarihan'ny président Ravalomanana ny RMDM satria ianareo mieritreritra sakatsakanana izahay tsy fampiresaka amin'ny vahoaka dia mifanohatra amin'izay vao maika manitikitika ny vahoaka vao maika mahaliana ny vahoaka ny zavatra entiny ny président Ravalomanana sy ny fanoherana ary vao maika malaza araka ny tenao tsy hitako sy ambara mihoatra fa vao maika mampalaza dia aleo tohizany rehefa zay ny hitany mety fa mbola io reny zay tsy milaza koa re tsy mety reny le fanakanana ny tsy mety fa anykilany reny andaniny reny sakanana izay fa ankilany reny misy fiatraikany tsara amin'ny fampahafantarana ny hoe zao ny zavatra tena eritreretin'ny voiziny avatian'ivo fanoherana hoe inona moa ny atsara ny fiainam-boaka filazana ny zavatra tsy mety eto amin'ny fiainana izay tokony ho raisy ny mpitondra lesona satria afaka ny tsy nidiany any ilay izy fa ny fanohatra amin'izay zavatra eritreretiny sakatsakana zay dia araka ny teninao teo hoe vao maika mampalaza vao maika tena vao maika lina ny olona ieno ny président Ravalomanana sy ny atenivan'ny fanoherana vao maika manitikitika ny olona zay mangetaeta te ieno an'izany ny vahoaka ka anao sakana io na tsy sakanana zay tena milaza aminareo fa tsy maintsy ho ataonay io dia tsy maintsy ho tohizanay foana ninona sakatsakana nataonareo soavinandrina tany antsiranana tany amin'ny faritra maro zonay io samy tompo Madagasikara tsika ka oka samy heritreritra tsara alohan'ny andraisana fanapahan-kevitra. Fa nolotra fampianarana maimaim-poana ho an'ny ankizy hanala baccalauréat sy BBC anisy olom-bahoaka Todosoa Andriamampandry izay lany tamin'ny anarany antokotima etsy amin'ny boriboritany fahaenina fanampinany ankizy mba ho lasa lavitra amin'ny fianarana no tanjona ary mba samy ho afa-panadinana avokoa ireo mpianatra ireo Asin'Andriamalala sy Toky Siramaro lahatrany. Tsy ahazo diplôma fotsiny ihany ny tanjona fa sady mahay no afa-panadinana izay ny tanjona entin'ny solombavam-bahoaka Todosoa Andriamampandry ho an'ireo ankizy anala fanadinana baccalauréat sy BEPC etsy amin'ny boriboritany fahaenina izay lany tamin'ny anarany antokotiko Madagasikara. Tsy hanavahana na iza na iza fa samy afaka misoratra anarana avokoa izay te hisitraka ity korimamaimpona karakaray ny solombavam-bahoaka Todosoa Andriamampandry ity. Ny taranja zany dia ny taranja rehetra fa ny matière de base matière fondamentale zany no tena atao zany no hibatorana zany ao anatin'ilay izy zany hoe ny matematika sy ny fizika zany sy ny SVT zany no tena mibahana ao anatin'ilay izy fa any akaikaikin'ny fanadinana zany dia isy reo ataranjava zany ho amafisina ho an'ny mpianatra rehetra ho an'ny sokajy rehetra io na ny BPC io na ny bac io ho an'ny sokajy rehetra zany dia samy mahazo ny anjarany sy ny sasasa ny fisoratana anarana zany dia efa manomboka zany ary efa misy zany ny petadrindrina maro samihafa zany inanivon'ny fokotandrehetra zany mba ahafahany zanakitsika satria efa fantatsika zao fa tena sahirana ny ray aman-dreny na amin'izany mbola iantoka vola anao kory zany ny vidim-piainana ty efa miakatra dia noho izany fahasarana ny ray aman-dreny zay zany nefa tena amin'izao fotoana zao tsy misy ohatry ny mianatra ihany ny vahaolana rakile ho an'ny fiainana dia zay zany mahatonga ny tenako sy ny mpiara-miasanako zany nanao izany koro mamem-poana ho an'ny zanakitsika zay monina eto ambony-manarina zay. Tafiditra ao anatin'ny fampiakarana ny lentany fanabeazana moa ity etsika ity satria raha malala ny fahasaranam-bahoaka ankehitriny ka maro ireo ray aman-dreny no tsy afaka andefany zanany amonjy ireny kory faradoboka ireny. Fa akoatra izay dia nampitandrana ny mpitantana ny komina Antananarivo renivohitra sy ny mpitondra fanjakana amin'ny ankapobeny ihany koa ny solombavam-bahoaka Todosoa Andriamampandry. Nambaran'ity solombavam-bahoaka ity mantsy fa noesoriny komina Antananarivo renivohitra avokoa ireo mpivarotra amoron-dalana eny Ambohimanarina eny tsy nisy fampilazana mialoha ary tsy nomena toerana hafa ireo mpivarotra fa avy dia mpitandro filaminana no tonga nandroaka ireo mpivarotra fanampanazavana. Mahonena an'ilay ny mpivarotra reny misy anana voatabia legioma maro isan-karazany no alaina dia tsy averina tsony koa ilay izy ao anatin'izay rehetra amasomba mibaoka anahako dia mitena hoe rehefa esorina roa ilay izy dia mba ampafantaro dia meloha ilay vahoaka ilay mpivarotra ary rehefa analany reny nareo ary rehefa mitena an'izay foana dia miotoerana voatokana ho an'izy ireo dia ho aizany izy ireo amin'izao fotoana izao ka izao dia miaro ny vahoaka madinika miaro ny mpivarotra ary manao antsoavo
hoanareo tompona ndraiky na komely Benatanarivo sy ny mpitondra ny ministera voakasika zany meo toerana voatokana reny mpivarotra rehetra reny fa tena efa sangy mihoatra ny loha efa tsy rariny nataonareo mpitondra amin'izao fotoan'izao ny fidim-pianana efa miakatra ny tsianasa efa betsaka fa efa mividy ambany dia ambany dia inona ary zao nataon'ny olona ifampiana neto fa zany samy olona ao anatin'ilay izy mba jereva ilay maha olona tompoko ka amiko zany a dia mampitandrana ao anatin'izay avy reny le entan'olona ary metoerana sazazy le olona nanio ny heviny mahakasika ny fanakanana ny hetsika fameloma-maso saika ho ataon'ny antokotiky Madagasikara tany soavina andrina ireny ny fandarana miara-manonja ho amin'ity androany ity tsy misy ny demokrasia eto amintsika ary manam-porofo izany ireny niseho tany soavina andrina ireny onja lalena Raneva Manana sy Mathieu Prince. Demokrasia sadasada misy eto amintsika hoy tao amin'ny fandaharana miara-manonja androany raha nanio ny heviny mahakasika ny zavanseho tany soavina andrina ny farany herinandro lasa teo. Rehefa ny tokony mpitondra ny manao hetsika dia vela malalaka nao izany na dia tsy mahazo lalana aza. Rehefa ny mpanohitra indray anefa no mangataka lalana dia manao fomba rehetra andavana izany ny tompona ndraiky mpanjakana isatsokajany. Hita mihitsiny zany ilay atao hoe ny fanaovana deux poids deux mesures ary ny traitement inégal zany sur le terrain politique zany amin'ny nataonty fanjakana ity. Zany hoe lay fanjakana zay tokony mametraka azy hoe ray aman-dreny ka ametraka ny antoko politika rehetra amin'ny sur le même pied d'égalité même traitement zany dia tsy zany fa mamety tombondahany ny antoko eo amin'ny fitondrana fa zany zavatra zany no mitohy dia misy misanatsindrinila zany dia hiteraka raharaha ary mety hiteraka crise ao arina kely eo milaza fa mpandala ny demokrasia ny mpitondra amin'izao kanefa dia mifanohitra tanteraka amin'izay ny zavatra ataony mamenatra ny zava-misy eto amintsika ary manam-porofo izany ireny seho tany soavina andrina ireny. Inona loatra ny tena mahatonga anareo anembatsempana anakatsakana ary indrindra anenjy faran'izay bitika faran'izay lehibe indrindra ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana izay rehetra lalana lehany dia andrahanareo ampitandro filaminana anakandalana anazy isavany tomobile hoentiny isavan'ireo olona mpanaraka azy aza tino nefa fa misy sata amin'ny fe manokana ny filoha teo aloha izay rehetrarehetra efa ny fandimbo nitondra ny Madagasikara fa arakaraka ny anaovanareo ndry fietsika reny amin'io ray aman-dren'ny firenena io ny voamaiky hitiavany vahoaka malagasy azy. Raha zava-misy amin'izao no jerena dia miezaka manao izay hanampenam-bava ireo samy lazany tsy mety amin'ny fitantanana ny firenena ny mpitondra. Mahazo tombon-daina hatrany ireo mpanaradian'ny fitondrana amin'ny sehatra maro indrindra fa amin'ny sehatry ny politika. Fa voasambotra io maraina io ny ministra ny kolotsaina teo aloha Vaonala Roy Randrianarso ary noentana vetrany teny amin'ny sampana Elokabevava fiadanana. Fampiasana taratasy-mbola tsy misy antoka fisolokina fiara tsy fandoavana hofatrano fivadipitokisana ary fanaovana trafic d'influence milaza azy ho avy amin'ny fiadedinan'ny Repoblika no vesatra hiampangana ity ministra teo aloha ity no sady efa solombam-bahoaka ny Brickaville teo aloha ihany koa raha ny fantara dia androany ihany koa no niakatra vetrany teny anivon'ny fampanoavana ity raharaha ity. Eo amin'ny pejany sosialy kosa indray tsy maintsy afara amin'ny grevy ny hetsika ireo mpiasa droit privé ao amin'ny stat etsy anosy raha toka tsy mivaly ny fitakian'izy ireo. Fantara mantsy fa mahatsiaro mijaly ireo mpiasa eo amin'ny lafiny ara-sosialy ao anatin'ity orinasa ity ary efa maro ny fampitandremana sy ny antso nataon'izy ireo raha nambarany tamin'ny mpanao gazety androany Asin'Andriamalala sy Toky Ramarla. Manambana ny grevy ireto mpiasa droit privé ao amin'ny instat anosy ireto raha toka tsy mivaly araka ny tokony ho izy ny fitakian'izy ireo. Fantatra mantsy fa olana ara-sosialy eo anivon'ny orinasa no tena anton'izao fitarainana izao. Teboka efatra no tena songadina tao anatin'izay fanambarana izay. Manoloana ny sy fisiany vahaolana tamin'ny fiaonana no tantarana niaraka tamin'ny mpitantana teto amin'ny instat sy ny ministera piay amin'ny famahana ireto olana reto. Sy fandovana ny lasa kemboky ny knapy sy nanomboka tamin'ny taona 1970. Zany hoe talohany na epiky ny instat. Faharoa, sy fisiany ny fanonerana ny vola
lana amin'ny fisaboana zay alaina mikarama foany isambola alaina mipiasa ary tokony ho izy dia tokony misokatry tokony sikafana manokatra amin'ny hostie ny piasa fa telo sy fampiarana ny fisondrotan-karama zay lazain'ny fanjakana fa nay rehefa mahafantatra fa misitraka an'izany zay araka le décret fa ny mpitantagny tsy manao an'izany satria ambony be ho ny volume ny karama fa efatra ny fisiany elanelana be loatra eo amin'ny fitantanana ny piasa na inégalité de traitement ato amin'iny stady nanomboka tamin'ny taona 2017 ary efa misy fosikevitra maro be fa mbola tsisy vokana hatramin'izao dia zay efa nagnome 72 heures koa tamin'ny mpitantana tato amin'ny stady sy tao ministère dia mbola sy namamo izany zavatra zay efa tonga amin'izao fa raha sanatria ka sy mihainy ny eritreritrinay ty fangatana izy fototrinay dia ho tonga amin'izay ihany zay tonga amin'izay raha zay ametraka an'ilay 48 heures zay dia ho tonga amin'ny eritreretiny hoe mety grève zay raha hafa mbola miandry ny mpitondra fanjakana indray araka izany ny famahana ity olona mpiasa ity ny tsikaritra amin'izao fitondrana izao sy ireo mpiara-miasa aminy tokoa matsy dia tsy mety mandray andraikitra izy ireo raha tsy miafara amin'ny fitokonana lasa sangisanga mahalasa saina tokoa matsy ny filazana fa izay tsy migrevy ihany no tsy mahazo sesilany ny fitokonana amin'izao fotoana izao ka andrasana ny famahana ny olona ny mpiasa droit privé ao amin'ny instat pejy ny fampianarana kosa indray nivoaka tamin'ny fahanginany izy ireo filohan'ny mpianatra rehetra eny anivon'ny université manoloana ny olana maro lafy mianjady amin'izy ireo maro ireo fampanantenana natao tamin'ireo mpianatra eny anivon'ny anjerimanontolo kanefa tsy mbola tanteraka akory antony goavana mampitsahatra sy tsy mampandeha araka ny tokony izy ny fampianarana andomiaratiana sy tahiriny ena miady rery ireo mpianatra eny anivon'ny université n'Antananarivo ankehitriny sa manao zay ho afa ny rehetra amin'ny fampandehanana ny fianarana tsy ampana tsy misy mihitsy ny toana avy amin'ny fitondram-panjakana marobe ireo fampanantenana natao tamin'ny mpianatra saingy tsy misy tanteraka akory antony mampisatra sy tsy mampandeha ny fianarana efa betsaka ny infrastructure tokony ho avaozina tokony ho ampiana misy simba dia misy nefa tsy ampy misy ohatra raha tsy teny fotsiny hoe ao anatina LNMD zao misy resaka hoe fenotra rana mahakasika ny resaka biblioteka ohatra nefa ny biblioteka tsika tsy mahenika n'izay ataoko hoe filana ety amin'ny mpianatra ny anjerimanontolo zay dia nefa aty mbola tsy manana zay koranako zany tsy maintsy hoe ny mpianatra tsirairay avy no miantoka ahafahany mahita an'izay ataoko hoe recherche sy zavatra ilaina ao anatin'izay fampianarana na ny fianarana ilaina efa nisy ihany lizy taloha angamba efa nisy ihany ho an'ny association fa amin'izao moa izy tapaka tanteraka lizy amin'izao zay ka zay koa ny tena angatahanay amin'ny fitondram-panjakana isan'ny ambaratongany efa nazo an'izay fampanantenana zay efa nandritra ny ataoko hoe taona mihitsy angambany telo taona angambany zay mbola tsy tonga ny connexion anay aty amin'ny université nefa zay tena manao recherche mampiasa ny connexion marary ny fampianarana ambony metraka tanteraka amin'ny mpianatra ireo olana maro samihafa miseho ny anivon'ny université tapaka efa mambolana ny fianarana vokatry ny fitakiana sy fitokonana lavarendy takiny ireo mpianatra manoloan'izany amahan'ny fanjakana faran'izay aingana sy tsy ampiverimberina ny olan'ireo mpandrara sy mpampianatra isy ny filaminana eny anivon'ny anjerimanontolo zany hoe misy tena fahatarana foana zany aty amin'ny génération aty afara zay no tena vokany atao hoe tena mianjady amin'ny mpianatra zany amin'izao ampiny zay nefa amin'izao tsy mianatra koa zahay zany hoe miataratrany ihany koa zany ny fidirana amin'izay ataoko hoe any universitaire manarak'izay hatreto aloha izahay mbola manaitra nyreo tompony andraikitra ambony rehetra zany hoe mbola ataonay amin'ny fomba ara-diplomasia aloha ity zavatra itya mba hisorohana ny mety zavorovoro zany hoe miandry izahay satria ataoko hoe ireo ray aman-dreninay miankina amin'ny zareo daholo no avinay rehetrarehetra ety amin'ny anjerimanontolo dia miandry aloha izahay hatreto fa fangatahanay zay atao anatin'ity fanambaranay ity zany hoe mba iravina ao anatin'ny fotoana faran'izay aingana ireo olana rehetra mampikatso ny fampianarana ety amin'ny anjerimanontolo nandefa taratasy mirakitra ny fitakiana nataony miantefany amin'ny filohampirenena ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikaroana siantifika ny filohan'ny université sy ny CSS ireo filohan'ny mpianatra rehetra eny anivon'ny anjerimanontolo etsy ankilany mifanilika andraikitra ny amin'ny fahatarany fandoavana ny karamana ireo mpandrara na ny ministera na ny université
nanamafandroany teo aneviny oniversité na Antananarivo fa tsy avy amin'izy ireo ny fahatarana. Isaky ny 7 volana no alefany amin'ny tompona andraikitra amin'ny sanjany sorabolan'ny karama ny Pandrara saingy mampametra-panontaniana ny hoe aiza no mikatso izany ka mahatonga ny fahatarana lava. Fantatra fa androany no nivoaka ny volan'ny PAT. Hatramin'ny androany kosa mbola mitony oniversité maty ataon'ny CSS noho ny tsy mbola fivalian'ny fitakiana ataony momba ny fizakantena ny oniversité. Eo amin'izay pejin'ny fampianarana izay hatrany ny tombo avy roa enina isan'ireo mpianatra nitsokan-darana an-tsekoly noho ny tsy fahafahan'ireo ray aman-dreny mandoa ny saram-pianarana intsony ho ana sekoly iray etsy Anosy-Be. Ny fanadina-mpanjakana nefa miamanakaiky Ravirazafy sy Toky Ramarina. Miatraikatra ny amin'ny fianaran'ny mpianatra ny fahasahiranany ray aman-dreny. Misy ireo voatery manao trosa amin'ny sekoly, ireo mandoa saram-pianarana tsy kelikely ary ireo tena tsy mahavita izany anefa dia manala eny tena mpitaona ny zanany eo an-tsekoly. Amin'ilay voalohany mihitsy ny ray aman-dreny manam-bola satria tao anaty fahalalana dia voalohany daholo ny ekolazy hatreo amin'ny desambra vitany ny 3 azo ny fitaovana fa manomboka eo amin'ny janvier amin'izay zareo sahirana dia mangataka manao fampirarahana amin'ny sekoly. Misy zany manao fampirarahana amin'ny sekoly hoe mandoa ny saram-pianarana arakaraka ny fahazahoan'ny vola ohatra isan-kerinandro dia vita mandrapatonga amin'ny faran'ny volana. Misy indray le mandray pension matetika le renibe ny dadabe dia mandoa 3 volana dia ireny ankizy ireny mahavita hatramin'ny farany fa le ankizy miasa isan'andro ray aman-dreny mpivarotra rehefa tonga eo ny janvier février dia mitsoka an-dalana zareo fa tsy voalohany intsony ny saram-pianarana dia miverina amin'ny taom-pianarana manaraka nefa izy dia iny kilasiny iny ihany. Le fahasahiranana zany ny tena mahatonga an'ilay ankizy hoe tsy mahavita ny taom-pianarana. Hatramin'ny le nisy an'ilay corona iny, hatramin'iny tena betsaka ny ankizy tsy mahavita satria ananany olona tsosa ny ray aman-dreny dia tsy maintsy manilika an'iny. Izy mpivarotra dia tsy maintsy maka entana dia mandoa ny versement n'olona. Misy amin'ireo ray aman-dreny ihany koa nefa no tsy maharaka ny fampianarany zanany any an-trano afavariana mitady vola ny any an-tsekoly no mameno ny banga rehetra noho izany. Raha ny eto amin'ny sekolinay zany ny mpampianatra ny tena akaiky an'ilay zaza raha resaka fianarana na resaka fahalalam-pomba fiaina andavanandro satria ireo zaza ireo tonga maraina be eto dia efa misy tompony andraikitra mandray anazy. Tsy antenaina mihitsy koa ireo zaza ireo hoe hianatra lesona any an-trano satria ny ankamaroan'ny ankizy ety amin'ny tanàna misy anay avy ety am-pianarana vao manao ny raharaha ao an-trano dia ety am-pianarana zany izy tazominay fotoana lavalava kokoa. Miditra izy maraina dia misy paozy misakafo anelanelany amin'ny 12 hatramin'iray dia miverina ao anaty salle de classe indray izy ao aorianan'izay dia mpampianatra ny tsirairay no manara-maso azy satria amin'ny maraina be ireo dia efa mianatra ny atoandro dia miverina mianatra ireo larobia arivo miverina mianatra ireo sabotsy hatramin'iray. Izay fotoan'izay zany any tsy manay le hoe tsy vitan'ny ray aman-dreny dia vitaina ety am-pianarana daholo. Manatanteraka fanadinana andrana faharoa ny mpiadina CEPE amin'izao nilaza olana na ny problème no mampanany satra ireo mpianatra. Tsy hita ho nisy fiantraikany betsaka tamin'ny fari-pahaizan'izy ireo kosa nefa ny fiatoan'ny fampianarana farany teo hoy ny talentsikoly hatrany. Iverenantsika kely ny vaovaony sosialy satria dia mitaraina ny mpikambana ao anatin'ny Otiva Madagasikara satria tsy mbola nisy namerina ny volan'izy ireo izay nisy naka roa taona lasa izay. Efa samy nanome toky azy ireo avokoa na ny filoham-pirenena na ny solombam-bahoaka saingy tsy mbola nisy vola tapaverina hatramin'ny androany. Manodidina ny 5 alina moa ny mpikambana very vola ao anatin'izany samy mamonjy MBS Manjanga no mitondra amintsika izay vaovao izay. Roa taona lasa izay no nisy naka ny volontativa teto Mahajanga rotona izay tsy nahitanao vokatra mihitsy hatramin'izao. Nandalo teto ny filohan'ny republika nanao propagandy fa aloha ny volontativa nefa ny hatramin'izao tsy tapoboka izany. Ohatra ihany koa ny solombam-bahoaka avy teto Mahajanga izay nanome fampanantanana fa anloha avy hatrany izany volontativa izany nefa hatramin'izao dia vola kakafitra mbaly tsy niova hoy ny fitenenana izay. Mbola tsara nampahafantarina ny député anankiroa eto fa mbola tsy azo ny vola ka zareo ny solombavambahoaka tokony hitare fa ny député izay nividiana elan'ny bahoaka reo no manana didiny tokony hitondra ny problème ny bahoaka inona ny mahatonga ilay problème mbola tsy vavamaka.
9 milliards FMG ny total volan'olona 50 000 membre ao anatin'ny divo izay tsy hitapopoka io izy ny nakazy izy nao ambadiky izany fa maninona tsy voasambotra ireo olona izay tsikabakoa manaka an'izany vola izany atreto aloha zany miandry ny voaka ny mahajanga fa trosa lehibe ho amin'ny fanjakana malagasy ity volana ity fa mitentana 9 milliards ity izay tsy voaloha hatramin'izao efa maro tamin'izy ireo no maty sy nodomandry araka ny nambaratrany zahay hitanareo eto efa natena marinazy efa nisy naty za io fa misy naty na malaky hitata zay efa sy maty sy hoe ovina koa moa ty raha resaka problème anao ty vaty fanjakana mamamolana ve zany fanjakana antsika malagasy sa fanjakana mampisy olana sa fanjakana tsy mitady vaholana asa aloha eo mpandrasana hono mahita ny atiny pejin'ny fahasalamana kosa indray voatokana ho andro firaisam-pirenena iadina amin'ny fiakarany tosodra ny androany azo tranona tsara ho ny mpitsabo ny aretin'ny tosodra saingy misy fomba fiaina tsy maintsy arahina ravirazafa-mahina sy toky ramarolahy no nanao ny hafana diadina tapaka lalan-dramadinika izay mety hampalemy ary mety hitarika amin'ny fijanona ny fitepon'ny fotampoka ny fiakaran'ny tosodra betsaka ireo efa nahazo azo taona mararo no efa niaina izany nandritra ny taona maro ary misy ireo mihinana fanafody mandra-pahafaty na ny masoko tsy mahita voatrany mandrepizepy dia rehefa reraka koa dia manao an'izany na volovolo reto tanako reto dia fantatra hoe misy tension azy 60 azao no retirety dia nanomboka izay a nihinana fanafody foana tena tsy misy fahambara mihitsy dia mandeha miasa dia nirivan'iny rehefa nirivan'iny dia maraina n'iny plutôt dia tonga dia folofolo be dia ohatrany hoe malololo be zany dia nakany amin'ny dokotera dia jerena le tension efa 20 safy efa nivilana za ty efa nivilana ny vavako nalemy dia nalemy moa zany dia efa 6 ans zay efa 6 ans passé no tensionnaire ohatr'izay zany dia minam-panafody mandra-pahafaty azo tranona tsara ny tosodra avo ny mpitsabo fomba fiainana sy fomba fisakafoana nefa no tsy maintsy ilaina amboarina ary fanaovana fanatanjahantena saingy mila fizaham-pahasalamana meloa tsy voatery ireo efa nahazo azo taona ihany no mety ho miakatra tosodra fa nareo tanora aza dia mety ho vo noho ny sakafo matsiro be loatra sy ny tsy fahampiana torimaso ohatra telo manko no mampatonga ny tosodra miakatra ny voalohany indrindra mety hoe secondaire le izy dia fantarina tadiavina mihitsy ao anaty ao hoe misy an'le aretina mitarika tosodra ambony fe ohatra hoe insuffisance rénale zao mitarika tosodra ambony ohatra hoe cancer na glande surrénale zao mitarika tosodra ambony maromaro ny zavatra mety mitarika an'izay ny faharoa mety mampatonga ny fiakaran'ny tosodra ambony dia efa essentiel le izy familial dia mbola tanora dia efa ambony be le tension dia ny akamarony nefa ny amin'izao ataoko hoe mihoatra ny 5 isanjato ny olona avy tension amin'izao fotoana izao dia no le fomba fiainana tsy mety izay zany tsara fantatritsika malagasy ny akamaronytsika malagasy izay miakatra tension dia vokatry ny fomba fiainantsika tsy mety dia arenina le izy amboarina le fomba fiainana dia miverina amin'ny normal le tosodra dia tsy voatery mihinana fanafody mandra-pahafaty intsony ao anatin'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny tosodra avo misy ny toeram-pitsaboana no manampy ireo marary ao anatin'ny fahasahiranana miantoka izany fitsaboana izany mandritra ny iray volana manome toromarika izay tokony arahina ary manome fanafody ihany koa Vavaon'ny kolotsaina kosa indray tsy mbola tapapetraka ny daty iraisan'ny malagasy amin'ny fankalazana ny taom-baovao manerana ny nosy hanakavery ireo mpanaraka ny fomba amin'izay tena fankalazana izany marina. Misy ireo fikambanana maromaro noho izany no nametraka daty ho azy isan-taona. Raha ny KMTM manokana na ny komity hampikarakara ny taom-baovao iraisan'ny malagasy dia tapitra ny 5 taona ny asan'ireo birao. Nisy ny zaikabe no toto-tsaina izay nanaovana hajery-todika ny zava-bita sy ny fankalazana ny taom-baovao iraisan'ny malagasy atao any amin'ny renivohitra Tsiranana ny atsinam-bolan'ny lohataona ho avy izao. Pejin'ny fanatanjahantena kosa indray mila fiomanana goavana na ara-batana na ara-tsaina ireo mpilalao handrafitra ny ekipa pirenena malagasy taranja baolina kitra
Iatrika ny lalao andro roa voalohany amin'ny fifanitsanana kanina 13 ho ny mpamakafaka baolina kitra azo vokatra tsara ny malagasy ary ho tafavoaka manoloana ny mpifanandrina amin'ny ratomombana ireo lafindro ireo andoha miaratina sisa tahiriny tapabolana sisa de igadona ny lalao andro roa voalohany amin'ny fifanitsanana iakarana ny amin'ny kanina 13 ho mafy ny ady atria ny ekipa pirenena malagasy bare ny Madagasikara manoloanjandy kanefa mora foana ihany koa ny azo vokatra raha tsara fiomanana manana ny maizazy ary tsy asontsy ny avy nireo ekipa roa ifandona amin'ny malagasy mitaky fanatsarana maro zany tsy verena ny lesoka teo aloha mila fiomanana goavana ara-tsaina sy ara-batana ireo mpilalao ka ireo tena mahafeno zany fepetra zany no tokony hiakatra kianja herintsika ho antsika aloha zany dia mpilalao en forme mila mijoro eny ambony kianja fa ny mpilalao tsy ampy matra sy tsy milalao any amin'ny clubany dia tsy ho possible mihitsy kosa angamba raha ny fahitako anazy any mbola ampijoroana anazy satria avy hatrany dia ady mafy no atrehan'ny bareny Madagasikara zany Ghana zany tonga dia hitady ny 3 points izy zany Angola zany ny tsy hipetra-potso ny mpanazatra portugais amin'ity an'io ty mamoaka ny listany dia tsy hipetra-potsony koa fa avy hatrany koa dia ametraka hoe ezaky ny tady ny 3 points donc zany mila manao zavatra matotra avy hatrany koa ny bareny Madagasikara ny resaka fiomanana hitovizany rehetra io zay le mahatonga ana amin'ny teny hoe mpilalao tonga dia au top sy en forme no mila miatrika an'ireo lalao roa voalohany ireo hitako hoe azo atao ihany zay zavatra satria tsisy tsony ny fotoana anankiray anaovana regroupement be fa tonga dia any ankirano manao regroupement ny mpilalao rehetra zay indrindra le mahatonga ana amin'ny teny hoe mitaky ny forme mpilalao satria mpilalao tokony efa manana ny hery sy tanjaka ilalao ny tonga miatrika fampifindronana fa tsy mpilalao tsy ny lalao fa raha vao tsy ny lalao ianao dia tsy ampy an'ilay forme dia donc zany mazava ho azy tsy ho tafiditra amin'ilay lalao mihitsy ka raha ohatra hoe fotoana kely anomanana fotsiny ao anatin'ny hery sy tanjaka tokony afita an'ilay fiomanana Ratsaivina mpilalao 17 no andrafitra ny ekipa pirenena bareny Madagasikara raha ny lisitra navoaka ny mpanazatra Nicolas Dupuis ny farany herinandro teo ny 17 sy 18 Mey avy izao ny fampifondronana ireo mpilalao afaka miatrika izany any Frantsa raha avy dia hiazo any Accra kosa ireo mpilalao ambiny ao amin'ny vondrona eo no misy any Madagasikara miaraka amin'ny Ghana, Angola ary Centrafrika ny voalohany jona izao no iona amin'ny Ghana ny bareny Madagasikara amin'ny andro voalohany ary ny 5 jona no ifandona amin'ny Angola lalao izay ho tanterahina etsy amin'ny kianja bare Mamasina ny volana septambra 2022 kosa ny lalao fahatelo sy faefatra ary ny martsa 2022 ny lalao roa farany pejany maresaka iraisam-pirenena totosan'ny alady lasa teo ny fifidianana solombavam-bahoaka tao Liban raha araka ny vokatra ny voaka farany androany dia tsy nahazo ny maro anisa intsony ny etsika tarian'ny Hezbollah Jessica Miraisy Mathieu Prince no mitondra ny andinindininy izay 20 amin'ny 20 ny sezatakina ananana ny maro anisa eo anivon'ny solombavam-bahoaka ao Liban tsy nahazo izay maro anisa izay intsony nefa ny etsika matanjaka indrindra ao Liban ny Hezbollah pro-iranien raha araka ny voka-pifidianana nambarany ministry ny ati-tany libanais androany tsy nisy afa-tsy 17 sisa ny toerana azo ny Hezbollah nahazo toerana 13 kosa ny kandidaty sy miankina izay nitarika etsika tao Liban ny volana oktobra 2022 miantso ny ala ny klasy politika raha tsy ahivina ny tantara ny Hezbollah dia nitsangana ny volana jona 27 ary nampahafantarina apabemaso ny volana febroary 27 vondrona politika miaraka amin'ny vondrona islamita shiita ao Beirut Liban foibeny firenena vahiny sy vondrona iraisam-pirenena maro no mandray azy ho mpampiororo toa ny États-Unis, Royaume-Uni, Australie, Malaisie, ny vondrona Européenne sy ny Ligue Arabe natsangana ity vondrona politika ity nandritra ny ady hatrany tao Liban vondrona izay novatsiany Iran vola sy fitaovam-piadiana ny fandarana Global News ny fandarana ahoana marina ary ny horonan-tsary indray miseho atolotra ny MBS ahoanao mitondra ny lohateny hoe quand l'esprit vient aux femmes ireo no arahinao aorian'izao afampalalamba vao izao ny tena kosa mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny raha-pitso indray velomary tompoko